taorian'ny filatsan'ny avandra ny faran'ny volana jona 2024 izay nanimba ny famokaram-barin'ireo tantsaha miisa 3 tao amin'ny commune ambanivohitra Andilana Toby sy Ilafy district Ambatondrazaka dia nandray an-tanana ireo tantsaha niarambona ireo ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana mizara anampamokarana sy masombolo volyavitra ary zezika tamin'ny alalan'ny DRAE aloatra mangoro. Zao hita maso zao zany ireo masotoly izay omena an'ilay tantsaha mba ahafahan'ireo tantsaha mamerina fambolena amin'izao fotoam-pambolena manaraka izao. Volyavitra moa ny atao satria hiditra amin'ny fotoam-pambolem-baritsika izao dia sady afaka manao volyavitra ilay olona no afaka manao volom-bary amin'izao fotoam-pambolena manaraka izao. Tombontsoa lehibe ho an'ireo niarambony amin'ny fanarenana indray ny sehampiarian'izy ireo izao toana entin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana izao ary ampiakarana indray ny tany famokarana tamin'ny 2020 ny volana juin lasa teo zany dia niseho ny avandra nanodidina ny 500 hektara 5,000 sy ray alina tonne ka hatramin'ny 2,000 tonne ny vokatra izay perte ka dia noho izany dia niantso ny fitondram-panjakana izahay ary tonga moa izy ireo tamin'ny alalan'ny gouvernoura ny taleparitry ny fambolena sy fiompiana nanao ny fizahana dia tsapa zany fa tonga namaly ny antso ny fanjakana foibe ka dia eto ny tenako dia makasitraka makatelina amin'ny fitondrana foibe izay namaly ny antso namaly ny vonjy izay natao ka dia makasitraka makatelina ny tenanay. Ity asika ity dia ho fanamafisana ny mahasompotra ara-parian'ny aloatra mangoro natolotra nandritra ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny lalam-pirenena RN 44 izay natao ny 7 septambra 2024 tao Ambatondrazaka. Ny fahavitany lalana ihany koa dia ho fanamorana ny lalan'ny vokatr'ireo tantsaha ary ihany koa ny fahitan'izy ireo lalam-barotra ifandraisana amin'ireo mpandraharaha ara-paka.